Finaritra tompoko lasy tompoko vavy faly miarabantsika rehetra nahatratra ny asaramanitra satria moa izao indray tsika vao miaona faly miarabantsika vahoaka malagasy nahatratra ny fetim-pirenena voahaingana tsika nankalaza ny faha-80 taona ny iverenan'ny fahaleovantena ho tahina manokana ny Madagasikara, ho tahina manokana ny vahoaka malagasy rehetra faly miaraba ihany koa ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka malagasy naiza misy anao na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina. Eto ihany koa dia maneho fisaorana ho antsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny pejy efa any amin'ny 1045 izay nanao j'aime en page ary 1097 ny abonné. Mankasitraka indrindra tompoko ary tena faly be ny fonay misaotra ny amin'ny fanohananareo ny amin'ny j'aime, ny amin'ny commentaire, ny amin'ny partage izay rasitraka reo dia isaorana be dia be kokoa isaorana antsika rehetrarehetra tompoko ny amin'ny fanohananareo ny amin'ny message izay ataonareo fankaherezana tena misaotra indrindra tompoko. Ny zavatra ifampizarantsika eto dia tsisy avy aminay fa fahasoavana sy famondrapo avy amin'Andriamanitra. Very koa ny hoe tsy tsara noho ianao tsy manana noho ianao fa fahasoavana sy famondrapo avy amin'Andriamanitra. Ok ary izay no ela mino fa zasy ianao antsika rehetrarehetra dia samy tia nosy malalatsika ity Madagasikara dia raha tia nosy ity isika dia andaontsika rariny loatra isika raha hivavaka manokana ho an'izao firenena malagasy izao. Raha mba sitraka ao dia andaontsika mba hiara hivavaka, hiara iombom-bavaka hivavaka ao amin'ny firenentsika naiza misy anao fa omby baiboly hoe raha misy olona telo mifanaiky angataka zavatra amin'ny anarako eo azonareo amin'ny raiky izay ny an-danitra izany. Ndao ary sika hiara hivavaka ho an'izao firenena izao ao aorian'ny générique. Ny ten'Andriamanitra atao amin'ny salamo fahatelo amin'ny telopolo ny andininy faha-12 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Ndao ho ambarantsika ho reny tany sy lanitra, ndao ho proklamentsika androany, ndao ho ambarantsika ho reny tany sy lanitra, ndao ho proklamentsika androany hoe Jesosy Kristy ianao ny mpanjaka amin'ny izao firenena izao. Ianao no Andriamanitra ary ho sambatra tokoa ity firenena ity satria ianao no mpanjaka ny firenena. Ary amin'izao fotoan'izao zany tsika dia andao hiara hifona ho an'ny tenantsika mialohan'ny hifonantsika ho an'izao firenentsika izao. Ndao mba ilansika hoe Andriamanitra mifona aminao amin'ny tenako, mangataka famondrapoa, mangataka fiantrana ho an'ny tenako manokana, mamelany heliko Andriamanitra olombela ihany. Ndao tsika tena ilaza amin'Andriamanitra hoe mifona aminao any amin'ny fahotako, ny amin'ny tsy fantanterahako rehetra Andriamanitra. Ndao tsika tena ifona misy Andriamanitra mamondrafo an'ny tenako, ny amin'ny zavatra nijeren'ny masoko, ny amin'ny tena laoko ny vavako, ny amin'ny fitepony foko, ny amin'ny fomba famindrako, ifonako anatrianao zany Andriamanitra. Mampahery anao mba tena hiara hivavaka isika amin'izao fotoan'izao, mba hiara iombom-bavaka. Ary andaontsika amin'izao fotoan'izao angataka fifonana sy famondrapo manokana. Rehefa avy mifontsika ho antenantsika dia andao hivavaka hoe Andriamanitra mamondrafo amin'ny izao firenena izao sy amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Mamondrafo ianao Andriamanitra mitondra fanjakana rehetrarehetra ho an'ireo manam-pahefana mangataka fifonana sy famondrapo avy aminao izay. Mangataka fifonana izay famelan-keloka ao amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Manomboka eto Antananarivo manerana Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao dia mamondrafo an'izao firenena izao, mamondrafo amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Fona aminao izay ny amin'ny fahotana, ny amin'ny fanompo-tsampy Andriamanitra, ifonana eo anatrianao Andriamanitra. Ny fanira tsirana mifona aminao, ny amin'ny karazam-pahotana, fitsangatsangana sy fampitona mamondrafo aminay Andriamanitra. Mamondrafo aminay Andriamanitra. Ndao tsika angataka famondrapo manokana
ho an'izao firenentsika zao. Ho ny ten'Andriamanitra ao amin'ny fitomanina toko 7:22 hoe ny famindram-pony Jehova no tsy nalany ritra antsika. Ataontsika hivavaka hoe Jesosy Kristy Tompo, mamindrafo amiko, mamindrafo amin'ny fianakaviako, mamindrafo amin'ny Madagasikara iray manontolo ianao. Ndao mba tena hiantsoantso amin'ny fotsika rehetra mihitsika hoe Andriamanitra mamindrafo amin'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra, mamindrafo amin'ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra, mamindrafo amin'ny fiangonana kristiana rehetrarehetra, fa lasa lany andro izahay mifanaratsy, mifanenjika, mifanebaka. Mifona Andriamanitra ny amin'ny adala politika rehetrarehetra, mangataka famindrapo avy aminao zay Andriamanitra. Mamindrafo ianao aminao amin'ny vahoaka rehetrarehetra, tsy vakivolona, lehilahy na vehivavy, na antitra na tanora na ankizy Andriamanitra, mangataka famindrapo avy aminao, mangataka fiantrana avy aminao, hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra, na lehilahy na vehivavy. Mamindrafo Andriamanitra. Ataontsika amin'izao fotoan'izao hangataka ny rany Jesosy ikoriny eto amin'izao firenentsika izao. Ho ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko 12:17 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny ra ho famantarana ho anareo. Ataontsika hivavaka hoe Jesosy Kristy Tompo, aoka ny herin'ny ranao ikorina amin'izao firenena malagasy zao. Aoka hitobatobaka ny ranao amin'ny mpitondra fanjakana rehetra, aoka hitobatobaka ny ranao Jesosy Kristy Tompo ho amin'ny mpitondra fivavahana, ho amin'ny manam-pahefana rehetrarehetra, aoka hitobatobaka ny herin'ny ranao Jesosy Kristy Tompo ho an'ny fiangonana kristiana rehetrarehetra, ho an'ny kristiana rehetrarehetra, ary na ho an'ny tsy kristiana ary dia aoka hitobatobaka ny ranao anadio amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy vakivola. Sotra fa ny ranao anadio anay anamasina anay, aoka hitety ny elakela trano rehetrarehetra ny herin'ny ranao, aoka ny herin'ny ranao Jesosy Kristy Tompo hitety ny isa-tokantrano, isa-mbaravara, isaky mifatra rehetrarehetra amin'ny 22 région, dia aoka hitobatobaka ny ranao anadio anay tsiraray avy. Sotra Jesosy fa ny ranao manadio anay, manamasina anay. Sotra fa nandatsaka ny ranao teo amin'ny azo fijalianao ianao Jesosy, mba ho fanadiovana anay, ho afaka amin'ny fahotanao, afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, satria ianao nefa laza fa raha tsy misy raha lasaka dia tsy misy famindrapo. Sotra fa mandray famindrapo izao firenena izao, mandray famindrapo ny vahoaka malagasy. Sotra Jesosy. Ary amin'izao fotoan'izao tsika dia andao hangataka amin'ny fanahy masina. Ny ten'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:4 tapany voaloha hoe ary samy feno ny fanahy masina izy rehetrarehetra. Raha mety aminao dia andao tsika hivavaka dia mba ilaza hoe Jesosy Kristy Tompo, aoka ho feno ny fanahinao masina, aoka hirotsaka malagasy rehetra ny afo ny fanahinao masina, aoka hirotsaka amin'ny vahoaka malagasy rehetra ny fanahinao, aoka ny afonao fanahy masina hitondra fifoazam-panahy eto amin'ity firenena ity. Mameno anay fanahy masina, aoka meno an'izao firenena izao ianao mba tsy ho feno zavatra hafa, fa ho feno anao. Feno ianao zay fanahy masina, feno ianao zao firenena izao, mameno anay, aoka tsy ho feno zavatra hafa Tompo, fa ho feno anao. Alleluia. Ave mameno tanteraka faetiana, tsy ho feno zavatra hafa afa-tsy anao, hitondray le fiainana Tompo ao anatiko ao, fanahy masina mamiko indrindra anao. Raha sitraka ao dia
rehetra misy hoe avy mameno tanteraka fa eto ihany tsy ho feno zavatra faora fa tsy ianao hitondray le fiainana tompo ao anatiko ao fa ny masino mami indrindry anao fa ny masino mami indrindry anao. Antsika amin'izao fotoana izao hivavaka ao amin'ny mpitondra fanjakana. Manona vavaka ianao hoe Andriamanitra mitondram-bavaka izahay ho an'ny président de la république. Mifona ho azy izahay. Mitondram-bavaka ho an'ny vady aman-janany. Mitondram-bavaka izay ho amin'ny président Andriamanitra meo hery izy meo tanjaka. Meo fahendrena manokana fa mitondra izao firenena izao satria tsy mora zany mitondra firenena zany meo hery izy meo tanjaka izy Andriamanitra ary tolory saina izy apio izy ny amin'izao fitondrana an'izao firenena izao ary ianao mipahery azy manokana hitanao fa tena mikely aina izy andro aman'alina ny amin'ny fitondrana mitady ny asoa an'izao firenena izao mba taio ary asoavy manokana ny président anay Andriamatofilo Andry Nirina Rajoelina mitondram-bavaka izay mba taio manokana izy Andriamanitra. Ankehitriny koa izay Andriamanitra dia mahatsiaro am-bavaka ny gouvernement izay tarihany manomboka amin'ny premier ministre ny ministra rehetrarehetra isatsokajy ny angatanay fifonana famondrapo sy fiantrana mba taio tolory saina izy ireo Andriamanitra ireo manam-pahefana rehetrarehetra na ny gendarme na miaramila na ny polisy ireo manam-pahefana tsy ho voatanisaka eto fa ianao Andriamanitra hitasy amindra fo amehery an'izy ireo Andriamanitra. Antsika amin'izao fotoana izao mba hatsiaro am-bavaka manokana ho an'ireo mpitsabo izay tena mikely aina manolotra ny ainy mihitsy sy ireo mpitsabo mpanampy. Andriamanitra mitondram-bavaka izay meo hery meo tanjaka Andriamanitra ireo mpitsabo izay tena mikely aina amin'izao fotoana izao. Hitanao fa maro ny olona voan'ny coronavirus mba amindreo fo ihany koa ireo olona marary mba amindreo fo ireo mpitsabo arovy amin'ny aretiny izy ireo Andriamanitra. Dia mahatsiaro am-bavaka izay Andriamanitra mba taio mpitsabo sy mpitsabo mpanampy meo hery izy ireo meo tanjaka afahan'izy ireo avitany izany adidy masina izany. Antsika hivavaka ihany koa amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Andriamanitra mivavaka izay ho amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na lehilahy na vehivavy na antitra na tanora na ankizy mba amindreo fomba hiantrao anatrianao Andriamanitra ary mba taio manokana ny vahoaka na avy any atsimo na avy any avaratra na avy any andrefa na avy any atsinanana mba amindreo fo sy antrao izy ireo Andriamanitra ary mba taio mitondram-bavaka izay Jesosy ho an'ireo malagasy ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ao anatin'ny ady amin'izao fotoana izao tsy misy mivola mety misy very asa Andriamanitra mba hiantrao ary mba taio manokana izy ireo. Dia mitondram-bavaka izay ho an'ireo marary ny Covid-19 ianao anasitrana an'izy ireo oka ny herin'ny ranao hitobatoba nasitrana manokana ao anatin'ny aretina mety misy ao anatin'ny kagrave mihitsy ny ary amin'izao fotoana izao ianao anasitrana anazy. Soatra Jesosy. Raha ny ankoatsika amin'izao fotoana izao raha hivavaka ho an'ny fiangonana rehetra. Ho an'ny fiangonana kristianina rehetrarehetra na ao anatin'ny FFKM io, pentecôtiste io na charismatique io, Andriamanitra dia Andriamanitra tsy manavakavaka. Antsika mba hatsiaro am-bavaka hoe Andriamanitra be dia be ny dénomination na fiangonana eto Madagasikara fa mba amindreo fony fiangonana kristianina rehetrarehetra fona Andriamanitra raha laha ny andro mifanaratsy sy mifanenjika izahay fona izahay Andriamanitra raha mifanaratsy hoe ny ary marina ny ary diso fona aminao izay Andriamanitra fa tsy misy marina izay na iray ary. Ny teny Andriamanitra atao amin'ny Jeremia 9:20 ny fafito izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ka tsao izay adana ny tanàna mivavah amin'ny Jehova ho azy fa raha miadana izy dia hiadana koa ianareo. Ka tsao ny Baiboly izay adana ny tanàna. Raha miadana ny firenena dia miadana isika.
no mbola ho proclametsika ihany hoe Jesosy Kristy tompo ianao no mpanjaka ny Madagasikara. Jesosy eo mivavaka izahay ho an'ity firenena Madagasikara ity mba anjakao androany, anjakao rapitso ary anjakao mandrakizay. Isaia araky amin'ny 50:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao no tenainy nosy ary ny sandroko no andrasany. Azo antoka fa tsy maintsy ho tafity ity nositsika ity. Mba isika malagasy rehetra ametraka amin'ny fanantenantsika amin'Andriamanitra. Mba isika hivavaka dia teny hoe Andriamanitra apetraka aminao rery ihany ny fanantenanay. Mba ho tafity ity nosina ity. Zika rehetra naharitra ny anao hatramin'ny farany manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko.